maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Homanitsika eo am-pelatanantsika ny salamo 210 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo 210 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Nderitsika iraka hitsangana riavako hisaotra sy ideran'ny Tompo ary iarahantsika miombona ny salamo 210 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Iombonantsika izany manao hoe: Aleloia! Sambatra ny olona izay matahotra ny Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaka ny marina. Fananana sy arena no ao an-tranony, ary ny fahamarinany aritra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no iposahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy. Amen. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao, fa indro no tahinao nandritra nyny alina iny. Ankehitriny dia mbola nitao aminao, ka indro tafavory eto amin'izao tranonao masina izao. Raha mandinika sy mibanjina tokoa izao azo fijalianao izao zahay Tompo, dia mahatsapa ny alalin'ny fitiavanao anay. Fonao ny ainao, ho fanavotanao anay. Miteranao zahay Tompo, fa mpanjaka ny mpanjaka ianao, mpamonjy izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ny tian'io ity hahafahanay indray mandray hafatra avy amin'ny teninao, hitondra fiainana vaovao anay ny izany. Ary eo anatrehan'izany Tompo dia mahatsiaro koa izay tsy fahataterahanay, mifony izahay tamina diso anay teo anatrehanao. Ianao ane Tompo anavao anay amin'ny alalan'izany teninao izany, ary keo amela ny elokay, araisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana izany, fa mialahin keloka izay atolotra ao anay izany. Ianao izay miteny aminay hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany nampaharetako famindram-po anao. Dia ho tanterahanao aminay izany Tompo, ka izay dia isan'ny olona avaozinao amin'ny famonjenao amin'ny tian'io ity. Manatrehanay ary Tompo, ary ny vonina hitrao any seho amin'izao anio izao, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny mofonaina izay anjarantsika amin'ity androany ity dia ny Lioka 9 andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Lioka 9 2:30 4:30. Hovakiako amin'ny anaran'i Jesoa. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenenareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, andraisany toraka izany ihany indray. Fa tiava ny fahavalonareo, ary manova soa dia mampisambotra, ka aza kivy na amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-piti ianareo, ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Amen. Ray maso, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany anie ry havako ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Ity perikopa izay eo ambanomasontsika ity dia toriteny izay nataon'ny Tompo teny tendrombohitra, ary karazana fampiarana izy tia ny amin'ireo karazana fahasambarana izay toa hafa kely tsy mahazatra loatra izay notorian'ny Tompo. Fa maninona moa no hafa kely? Satria
totra misy zavatra mifanohi-kevitra ny zavatra zay lazain'ny tompo. Sambatra ozy izy ny ampahoriana, mahavariana loatra zany. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka asiany ratsy noho ny anarako ozy izy ny tompo. Dia taritin'ny tompo izany toriteny zany ho amin'ny fampiarana amin'ny fiainana andavanandro. Satria nahoana? Satria efa fantatry ny tompo fa miaina eto anatin'ny tontolo zay efa haravan'ny ota ireto olona marobe zay miaino azy, ary noho izany faharavana izany efa misy zavatra zay tsy manaraka intsony ny lamina zay napetraka Andriamanitra tao amin'ny fahariana, ka mahatonga ny fiarahamonina mikorontana, anjakany ny fankalana, ny fifanaratsiana, ny tsy fitiavana. Ka eto ary dia manasongadina ny tompo eto raha mampianatra ny amin'ny atao hoe fitiavana. Mampianatra ny tompo hoe atao ahoana izany fiainana ny atao hoe fitiavana izany. Ka le fitiavana resahana eto dia hoe ilay tena fitiavana. Dia manahoana tokoa moa zany eto hoe tena fitiavana izany raha izao fampianarana ataon'ny tompo izao. Ny tena fitiavana dia fitiavana tsy manavaka. Eo amin'ny 2:10 ka hatramin'ny 5:10 dia ahitantsika an'izany. Fa raha zay tianareo ihany no tianareo, inona no sotoko no azonareo? Eny, hatramin'ny 5 aza dia ambaran'ny tompo eto hoe afaka ho tiavina, ary zay indrindra ilay tena fitiavana. Fitiavana resahana eto dia mila fitandremana tsara. Fa indraindray manko rehefa vakiana ao amin'ny teny malagasy dia tsy voavaka le fitiavana. Isika mahalala tsara fa misy endrika 3 lehibe aloha zay misongadina ao anatin'ny soratra masina, fa misy ihany koa ny hafa zay azo resahana ao anatin'ny atao hoe tontolo fitiavana. Fa reto 3 reto ny zavatra zay tokony tsy ho adino, le fitiavana zay ao amin'ny fahatanterahana zay tahaka ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, malaza amin'ny teny hoe fity agape. Teny grika moa no nakana azy, ka sarotra mandika azy ho amin'ny teny malagasy atao hoe fitiavana. Ny fitiavana anankiray indray ilay fifandraisana eo amin'ny karazana roa mpihavanana, ilay atao hoe filia zay ifankatiavan'ny pirain-tampo, ny zanaka sy ny ray aman-dreny, ary koa ny mpiara-manompo ao anivon'ny fiangonana zay ampiraisy ny tompo. Azo iverina koa zany, kanefa koa azo atao ny miaina zany amin'ilay fitiavana tahaka ny tiavan'Andriamanitra raha eo anivon'ny asa fampona ny resahana. Fa ilay fitiavana anankiray zay tsy ombonany rehetra fa tsy ny olona mpivady ihany, dia ilay fifandraisana lalina ao amin'ny nofo zay ny tsofan'Andriamanitra rano, ny atao hoe fanambadiana ho nofo ray ihany izy roa, ary fifandraisan'ny mpivady io ilay fitiavana anankiray zay iainan'ny olona voantso amin'izany atao hoe fanambadiana izany. Ka ity fitiavana zay ampianarin'ny tompo eto ity dia ilay fitiavana zay ao amin'ny kilasy voalohany zay niresahantsika teo, tahaka ny nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Inona moa io fitiavana agape io? Raha averina tsy haivina kely, le fitiavana zay tsy voafaritry ny zavatry ny tany, tsy voafaritry ny fotoana, satria eo amin'Andriamanitra ny fotoana dia tsy mitombona. Isika ihany ny voafaritry ny fotoana, vokatry ny fiodikodinan'ny tany manodidina ny masoandro dia manjary misy ny fotoana, ny andro sy ny alina, ny taona mifandimby. Fa ao amin'Andriamanitra ny fotoana, zay mahatonga saotra masina raha mampianatra dia hoe ny arivo fotoana dia toy ny ray andro, ary ny ray andro dia toy ny arivo fotoana, satria Andriamanitra tsy voafetran'ny fotoana antsika olombelona. Fitiavana tsy voafetran'ny fotoana, tsy voafetran'ny toerana. Tsy hoe rehefa eto ihany dia tiako ianao, fa rehefa ary dia hafa indray ny fitiavana. Fitiavana zay tsy voafetran'ny trangan-javatra maro samihafa. Hoe rehefa misy zavatra ohatran'izao mitranga dia hatreto ihany ny fitiavana. Lafin-javatra be dehibe ny azo resahana ny mety ho fetran'izany atao hoe fitiavana izany. Kanefa io indrindra no ampianarin'ny tompo hoe tiava ny olona rehetra, eny fa na hatramin'ny fahavalonao aza. Asa isoa izay manenjika anao. Ary rehefa amin'ity dia aza izay tianao ihany ny tiavina, fa ny olona rehetra tsy manavaka. Ary izany ange dia nasehon'ny tompo tamin'izao tontolo izao hoe jereo fa rehefa rava ilay fifandraisan'ny olombelona tamin'Andriamanitra, nanjary tsy nanampitiavana ny olona samy olona aza dia nifankahary, ary raha tao amin'ny olombelona voalohany rehefa nanadin'Andriamanitra, fa nga ny nananao ilay voankazo izay nandrarako anao,
avy hatrany dia fifamezatsiny no nataony Adama tamin'ny Eva. Izany mariky ny fisarahana, satria ilay fitiavana nampifamatoran'Andriamanitra efa potika tamin'ny alalan'ny fampidirana ny ota tao anatin'ny olombelona. Ary izany ilay karazana fioarana izay tiany Tompo ampianarana antsika amin'ny alalan'izao teny izao, mba hiverina any amin'ilay fitiavana voalohany isika, ahafahantsika koa mity ny olombelona tahaka atsika. Ary izay ange olombelona toa atsika ihany ireny, vidin-drany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izy rehefa nitiany izao tontolo izao, nafony ny ainy ho an'ny olona rehetra, fa anjaran'ny olona no misafidy raha hino azy na tsy hino azy. Ary rehefa nafony ny ainy manontolo no nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, nafony tsy nasiany ambokambony mba ho fanavotana asy anao. Izany no ampianarin'ny Tompo antsika toy hoe rehefa mity aza mity ka manavaka sokajo maro samihafa, manavaka karazana endrika tranga maro samihafa, hoe rehefa eto aho dia afaka maneho fitiavana, fa rehefa eto aho dia tsy afaka manao no ny antony maro samihafa. Fa raha mbola misy azo ny tananao atao dia ataovy, fa izay indrindra no mampianatro ny Tompo anao miaina amin'ny fitiavana tahaka amin'ny fitiavan'i Kristy. Sarotra tokoa no miaina an'izany ry havako, ary tsy mora izany. Fa zao hoe raha manaiky ianao iasan'ny fanahy masina dia ho tonga hanana fitiavana tahaka ny an'ny Tompo ianao. Tsy vitan'ny ezaka olombelona izany ry havako. Ary nanao inona eo azy ianao rehefa tsy ao aminao ny Tompo, rehefa tsy ao amin'ny Tompo ianao, dia sarotra ho anao ny manana an'izany fitiavana tahaka ny an'ny Tompo izany. Ary ahoana nambaran'ny bokin'ny mpitoroteny dia hoe avadikitsika ny baibolitsika. Mpitoroteny toko fa 7:10 zao nambarany hoe izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena ana fiainantsita izay alehanao. Zany ry havako nambaran'ny mpitoroteny ny amin'izany atao hoe fanaovana asa soa zany. Ataovy izay azo ny tananao atao dia ny mbola velona ianao, fa rehefa maty ianao any amin'ny fiainantsita tsy misy asa azonao atao intsony, satria ny asa rehetra izay tanterahanao eto anivon'ny fahavelomana, iny no entina hitsaran'Andriamanitra anao. Azany mahatonga soratra masina mampianatra hoe sambatra ny maty izay maty eo amin'ny mpitombo, mitsahatra amin'izay ny sasarana izy. Dia manino? Ny asa ny manaraka azy, satria manaraka anao ny asanao, fa ny asa no hitsaran'Andriamanitra anao. Amarinina no ny finoana isika ho tsaraina araka ny asa izay tanterahantsika. Ko raha hiasa ihany ary ataovy ny asan'Andriamanitra, dia ahoana? Mity ny olona rehetra tsy hakanavaka. Fa zao anefa misy fitandremana tokony atao ihany. Ary zay ilay hoe ilana ny asan'ny fanahy masina. Fanahy masina ilay fanahy mitarika anao ahay hanavaka ny ratsy sy ny tsara. Fa zao manko malaza ny atao hoe pisoloky. Hatreny amin'ny tambajotra serasera maro samihafa, mody mampiseho sara mampalahelo kely dia alaina sary ilay olona dia hoe ao anaty hôpitaly dia sahala amin'izao. Mila fanampiana dia asiana numéro téléphone. Fa maro ny efa tratran'izany, kay pisoloky ilay izy avy eo, olona tsy mila fanampiana akory. Ary misy eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny, misy olona miankavy, za re mba miankavy mba ataovy an'izao na ohatran'izao, ampetrano efa tena tratra ao hariva ako dia zao dia mampetrano dia mampandroso vahiny dia matory eo. Kay olona mpiara-miasa amina jiolahy rehefa tonga ny maraina foana ny trano, lasa ny entana sarobidy ilay olona nampetranona tsy hita. Zany ny ilaina fitandremana daholo. Ary izy ity tsy mandeha araka ny toe-pon'olombelona le karazana fihetsem-po diso toerana, tsy izay ny fomba fitondrana azy, fa tena ao amin'ny Tompo. Ary tena angatahana mihitsy ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina hoe Tompo, ataovy miona amin'ny olona izay tena hitanao fa mila fanampianao amin'ity androany ity. Angatahana amin'ny Tompo zany, fa tsy kisendrasendra dia mandeha eny. Ary rehefa misy ary olona manatona anao, tena antanio tsara ny Tompo, fa tena mamaly anao izy. Ary ny olona mifandray lalina amin'ny Tompo dia afaka mandray an'izany mipitsika Andriamanitra izany. Fa izay eo ihany, fa zao hoe ivery mandrakariva izay afaka hanaovana asa soa eny amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Maro ny olona izay miandry, mitanatana vava, mamelatra tanana, mila famonjena ho aminao. Tiavo izy ireny raha misy azo ny tananao atao.
araka nyvoalaza nypitoroteny teo. Fa ny zavatra faharoa le avako dia zao hoe fitiavana manahoana moa ilay tena fitiavana zay ampianarin'ny tompo dia zao hoe fitiavana tsy mila sitraka. Fitiavana tsy mila sitraka. Jereo tsara fa ny tompo raha miti ny olona rehetra dia hoe izy malemy fanahy na miratsy fanahy na mitsara fanahy dia maneho fitiavana mandrakariva izy ary hatramin'ny fahavalo aza dia asainy tiavana. Ary jereo nge nataon'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana hatramin'izay nanombo anazy teo amin'ny hazo fijaliana azy mbola netiny ambavaka hoe ray eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Mbola angatahan'ny tompo famelan-keloka ary izay indrindra ny nantatsahany ainy teo amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga antsika ho voavela eloka noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy. Isika izay torotoronina tamin'ny ota nateraka tamin'ny ota kanefa amarinina noho ny finoana an'i Jesosy. Fitiavana tsy mila sitraka, tsy hoe manao antia mba tsy mikendry an'ilay valipity izay omeny tompo fa atao zany satria manino manana fiombonam-piainana amin'ny tompo, miray asa amin'ny tompo izay mitiany izao tontolo izao, tsy mamela na dia isy ondry ray aza ho very any amin'ny fahaverezany. Zay ilay asan'Andriamanitra. Ary ahoana nambarany any amin'ny filazany tsara naraka ny Jaona 5:7 zao nataony tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra any eny amonjy ny sakaizany. Zany hoe tsy mila sitraka zany fa ao amin'ny fahafoizany. Ary ny zavatra rehetra izay tanterahana dia tsy mila sitraka. Zao nambarany hoe raha mampisambotra ianao dia aza manantena valiny, raha dika tsotsotra zany zavatra ampianarin'ny tompo eny. Tsy manam-po akory ianao fa hiverina aminao tahaka an'izay foinao ny zavatra izay nafoinao. Fa zao hoe ny tompo mahalala ny toe-ponao izay manatanteraka izany asa soa izany. Moa ve tena fitiavanao amin'ny tompo? Aza matahotra e, ataovy fa ny tompo mahalala ny valipity izay tokony homenanao. Ho lehibe ny valipity ianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Jereo tsara fa ny zanak'Andriamanitra zany dia miaina ao anatin'ny atao hoe fitiavana. Ary Jesosy raha mampianatra ny amin'ny didim-pitiavana dia zao hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ary tsy isika samy isika ihany ary zany no sain'ny tompo mifankatia fa isika koa dia mamelatra ny fitiavana io ho amin'ny olona eny ivelan'ny fiarahamonina. Atao ahoana moa ry havako no fitovy filazany tsara raha isika kristianina aza ahitan'ny olona fifankahalana atao ny samy fiangonana. Ary raha misy zany ry havako sanatriavina hevery izay tokony hamerenana ny fihavanana amin'ny alalan'ny fampiarana ny fitiavana mifanatona dia mifaneke eloka ary mifamela eloka. Fa zay mihitsy ilay fitiavana zay ampianarin'ny tompo atsika mba hahatonga antsika rehetra hiara-misandratra. Ary io fitiavana io dia tena ao anatin'ny fankorana. Io ilay hoe famindram-po tahaka ny rainareo izay mpamindra foana ao anatin'ny fankorana tanteraka tahaka ny toe-pon'ny ray nangoraka ny olombelona rehefa tafasaraka taminy. Atao ahoana ary no famonjy an'ireto olombelona ireto? Omena ny lalàna, omena ny karazana fitsipika maro samihafa, manatitra karazana fanatitra maro samihafa, atao solona ho solon'ny eloka izay tokony hanamelohana ny olona. Fa ny toe-po dia mbola tsy miova fa feno fahalotona. Inona ny vokany? Nomeny ny zanan'ilay tokana hanavotana azy ianao. Ary zany fankorahana lalina izany no tao amin'Andriamanitra ry avao. Ka nininy tsy nijerena ny fahorian'ny zanan'ilay tokana na dia ny antsoantso azy hoe ray eo nahoana dia nafoy ahy ianao. Nafon'Andriamanitra ny zanany ry avao satria nangoraka antsika olombelona izy. Fa raha tsy izany faravanana amin'ny fiainantsika any amin'ny fahafatesana faharoa, any amin'ny afo tsy mety maty, any no hiafarantsika tahaka an'ilay nivadika tamin'Andriamanitra izay nisafidy ny hanao ny ratsy dia tsy iza izany fa ilay Satana izay mamitaka antsika isan'andro san'andro. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Zany ilay famoram-panahin'Andriamanitra ao amin'ny fankorahana. Ko raha mity ianao aza mila sitraka e, aza hiverina hoe sitranay mahazo valipity any an-danitra. Fa ataovy zany mba hanehoana ilay fitiavan'i Kristy eo amin'ny fiainanao, fa malala izay mahasoa anao ny tompo, lehibe ny valipity anao any an-danitra. Dia jereo fa isika raha milaza hoe tia an'Andriamanitra kanefa tsika tsy tian'ny olombelona tahaka atsika dia ahoana moa ny anehoantsika an'izany atao hoe tena fitiavana izany? Araka ny voalaza ny soratra masina
ary arakaraka ny anehoantsika n'izany fitiavana izany amin'ireo olombelona tahaka antsika nisehoany izany fitiavan'Andriamanitra iainantsika ao anatin'ny fontsika izany, ary ny tompo hanonitra ny fitiavana izay fontsika. Ireo ry havako, misy mpanompon'Andriamanitra maro samihafa mila fanampiana noho ny amin'ny fijoroana vavolombelona, ary tena tsara ny ezaka ny fiangonana izay manohana karazana fiangonana maro eny ivelan'ny fitandremana misy azy, ny fitsimbinana ireny mpitandrina izay miaina ao anatin'ny fahasarotam-piainana ireny, miatrika ny fijoroana vavolombelona sy ny fitoriana amin'ny filazan'ny tsara. Reny rehetra reny dia endrika ny atao hoe fangorahana, fanatanterahana izao baiko ny tompo izao, ko aza kivy ry havako, ary aza sasatra ny amin'izany fiainana ny fitiavana izany. Izay indray ary havako, ny teny izay omen'ny tompo antsika hiatrehantsika ity androany ity, tiavo fa aza manavaka, ary tiavo ny olona aza mila sitraka ataovy ao amin'ny fangorahana izany tahaka ny an'ny tompo. Dia isika rehetra ny amin'ity tontolo andro ity raha misy olona omen'ny tompo antsika ahafahantsika maneho izany fitiavana izany, dia aneho izany tokoa isika amin'ny fofeny fitiavana, feny fangorahana tahaka ny an'ny tompo. Dia mahereza ry havako, mirositsika ao amin'ny herinandro masina izay efa natomboka omaly, natomboka tamin'ny alahady ny sampandrofy. Evero anie Jesosy niakatra tao Jerosalema iny ka nasoason'ny olona hoe ity ny mpanjaka ny Jiosy. Manahoana ny fomba n'izao tontolo izao rehefa misy fikorontanana ara-pôlitika dia misy olona midina an-dalambe, raiso ny fahefana, raiso ny fahefana. Raha olona ankehitriny ny atao an'izany, ngamba tonga dia lasa dia maka voninahitra dia maka fahefana, dia izany ny zavatra mihitsy. Fa jereny ny tompo fa tao anatin'ny fihetrena, satria ny fiheveran'ny olona dia ho apetraka ho mpanjaka izy, hanafaka azy amin'ny fanangejany romanina tamin'izany fotoana izany. Kanefa ny fikendreny dia zao hoe hanolotra ny ainy hanehoana ny tena fitiavana, mba hanehoana fa ny fahefana mahampanjaka dia aseho amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fangorahana. Mahereza ry havako, ny tompo any hamomba anareo, an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hivavaka isika. Tompo, sarotra tokoa ny mitia raha ao amin'ny nofo, ary indraindray aza arakaraka ny tiavanay mainka izay miditra ao anatin'ny kizo lalina. Mampahery anay ianao amin'ny alalan'ny teninao fa aza kivy, ary koa miroso hatrany, miaina amin'izany atao hoe fitiavana izany. Misaotra tompo fa tia anay tokoa ianao, ary ankehitriny ary miara-miombonasa aminao izay. Faly izahay satria raha miaina amin'ny fitiavana izay dia miaina tokoa miaraka aminao Jesoa. Ianao anefa namasina ampahery anay, hanolontsaina anay mandrakariva ahay hanavaka ny olona izay manatona anay hanehoanay fitiavana andrao anararoatra anay izany. Ary reny rehetrarehetra reny any hitahinao anay ka handraisanay valim-pity lehibe any amin'ny fiainana mandrakizay. Tahiny tontolo andronay tompo, dia feon'ny fonay mba hanampitiavana toa anao. Rainay izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay anasaza ao anay, mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raiso amin'ny fonona sy amin'ny fanantenana ry havako, ny tsodrano izay omena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanterahany aminao izany. Fiadanana anie ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana anie ho an'izay rehetra tia an' Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirarosoa antsika rehetra ry havako.